avy am'izay député Behozatsy, avy am'izay député Citeny Randrianasolony aiky, zay filoha lefitry ny antermera-pirenena sady solombavambahoaka atsika eto Toliara voalohany indrindra amin'ny maha hetsika zay tsy nanomezanay alalana maro ny renseignement ny atontam-baovao voarainay fa mety hisy fanararotana amin'ny fanatanterahana zany famorim-bahoaka zay. Miantso korontana sy savorovoro amin'ny solombavambahoaka Citeny Randrianasolony aiko ny préfecture-ny Toliara raha ny fanambarana zay nataon'izy ireo androany no arahana ankaiky. 7 ora mialohan'ny famorim-bahoaka zay ataon'ny Citeny Randrianasolony aiko amin'ny 9 aprily ho avy zao no nanao fanambarana ny OMC Toliara. Nilaza izy ireo fa tsy nomena lalana ary tsy nazahoan-dalana ny fikasana amorim-bahoaka zay atao amin'ny 9 aprily ho avy zao. Zany hoe famorim-bahoaka zay ataon'ny Andriamatoa Citeny Randrianasolony aiko. Zany hoe raha lazaina fomba hafa dia tsy manome lalana ny préfecture-ny Toliara na mangataka fahazahoan-dalana na tsy mangataka fahazahoan-dalana ny solombavambahoaka Citeny Randrianasolony aiko. Tsy mahazo alalana ary tsy manome alalana ny préfecture-ny Toliara. Ny antony ho izy ireo dia tsotra. Efa nisy savorovoro tao Toliara tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay ary niteraka faratra ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana. Tena marina dia ny mpitandro filaminana no nanakorontana ny mpanao fihetsiketsehana ampilaminana. Fa ny fahitan'ny préfecture ity toe-java-misy dia ny famorim-bahoaka mihitsy no miteraka korontana. Ka zay mahatonga azy ireo tsy manome fahazahoan-dalana amin'ny famorim-bahoaka. Tsy izay ihany ny antony ho i préfecture fa misy ihany koa ny vaovao mandehandeha ihany fa hoe misy fikonokononana fanakorotanana any ambadimbadika any ka anararoatra ny famorim-bahoaka zay atao amin'ny 9 aprily io. Ka zay mahatonga azy ireo manakana ary tsy manome fahazahoan-dalana amin'ny famorim-bahoaka. Mampafantatra zay ny vahoaka ny Toliara manontolo fa tsy nanome fahazoana alalana hanaovana anatanterahana izany famorim-bahoaka na fihetsiketsehana zay. Ny antony moa dia tsotra fotsiny satria iarahantsika malala fa voatsy ela akory tsika dia niaina ny savorovoro noho ny fanatanterahana ny fihetsiketsehana zay tsy nahazoana lalana. Zany savorovoro zany dia nisy faratra ny mpitandro filaminana naratra ihany koa ny amin'ny mpanao fihetsiketsehana ireo. Noho izay antony zay mba ataotsika hoe ampanjakana ary hitandrona ny filaminam-bahoaka ary tsy vitan'izay ihany koa fa maro ny renseignement ny atontam-baovao voarainay fa mety hisy fanararotana amin'ny fanatanterahana zany famorim-bahoaka zay. Ka araka ny fomba fitenitsika malagasy dia hoe aleo misoroka toy zay mitsabo. Fanampin'izay anisan'ny antony anankiray anakanana ny famorim-bahoaka dia ny fanomanana ny fionam-ben'ny tanora afrikanina makasika ny toe-karena manga ka mila fitoniana ary mila fandriampahalemana ny Toliara Ray Manontolo. Ankoatran'izay ihany koa handray ny fionam-be ny tanora afrikanina mikasika ny toe-karena manga isika ato anatin'ny faritra tsy mandrefana zay ho tanterahana manomboka amin'ny faha 17 ka hatra amin'ny faha 19 volana avrily ho avy zao. Ka ataoko hoe tombotsoa ho an'ny vahoakan'ny Toliara, tombony manokana ho an'ny faritra tsy mandrefana ny handraisatsika an'izany forum zany. Dikan'izay dia mila fitoniana tsika, mila filaminana tsika handraisatsika an'izany forum zay. Manoloany zany rehetra zany dia andray fepetra entitra ny préfecture-ny Toliara manoloana ity fihetsiketsehana na famorim-bahoaka tsy nomen'izy ireo alalana ity. Voalohany dia andray fepetra amin'ireo zay mandray anjara ankolaka na mivantana ao anatin'izany ny fanomezana fitaovana, ny bafla, ny tokotany, ny hôtel sy ny maro hafa. Hoy ny préfecture-ny Toliara. Amin'ny maha hetsika zay tsy nanomezanay alalana zay dia miantso aloha voalohany indrindra ny vahoakan'ny Toliara
mba ho tony mandrakariva isika eto an-tanàna. Faharoa manaraka izay ihany koa dia mba tsy voarebireby tsika na hisy hamporisika antsika ka hitaona handeha hamonjy izany hetsika tsy nahazoana alalana izany. Ny OMC préfecture moa dia amin'ny mahatompony andraikitra ny filaminana zay dia tsy maintsy handray ny fepetra sy ny sazy mifanandrify amin'izay ataontsika hoe olona minia hamboly korontana eto an-tanàna ny Toliara zay. Manao ny ezika rehetra ny tompony andraikitra eto mba hitandrona ny filaminana bahoaka eto an-tanàna ny Toliara. Dia mbola manaitra antsika rehetra satria ny fandraisana anjara na mivantana zany na ankolaka zany amin'izany hetsika tsy nahazoana lalana zany dia azo sakajena ihany koa ho fandekan-dalàna. Raha tsy resaka atsika ohatra hoe ny fampindamana na ny fanofana toerana natanterahana zany, ohatran'izay koa ny fampitaovana rehetra na ny fanomezana fanamafisam-peo, ny fanomezana ohatra hoe ny chapiteau dia efa anisany fandraisana anjara amin'izany hetsika tsy nahazoana alalana zany. Ka eto dia matoky ary fanontaniana mipetraka dia zao miombon-kevitra amin'ny préfecture-ny Toliara ity ve ny mpaneho hevitra politika, ny mpanaraka toedrara politika, ny olon-tsotra izay mahafantatra ny tena zava-misy sy ny lalàna mifehin'ny famorim-bahoaka? Ny valiny dia tsia ndao arahantsika ireo commentaire vitsivitsy tamin'ity publication ny préfecture-ny Toliara ity. Toy izao ny fanehoan-kevitry Keron Idealson: député mamory amin'ny circonscription nalany azy nga mila autorisation. Sao de tsy hainao ny asanao monsieur le préfet. Tsy président mangataka autorisation amory olona circonscription nalany azy zany. Hoy kosa anankiray ty hoe ho avy aminao ny tsy mety bientôt inshallah. Mandrehitra afo ianareo sérieusement. Ianara aloha ny texte fa raha any amin'ny circonscription nalany azy no amoriny olona dia tsy mila fangatana autorisation. Hoy ity namana anankiray ity. Hoy ity anankiray ity hoe ho toy ny manao akory zahay io fa nga tsy mahazo manao tatitra zany ny solombavambahoaka. Ino tokony mahadepute azy la izao ny raha misy. Zahay tsy raha nifidanareo préfet donc zahay ka fehezinareo loatra fa tsy raha olo angalatsy. Tanànanay Toliara zahay tsy oroorareo lava. Mananjo aheno ny hevitsy sy isafidy ny fandrosoa mety aminay zahay. Ndao tsongaitsika ity commentaire anankiray ity hoe ny grève tery analakely reny nga nahazo alalana lafa i ambony lalàna. Fa manino moa la anareo mamory olo de mety fa la mpanohitra de tsy mety. Aia ty demokrasia tsika amizao. Hoy ity anankiray ity hoe nareo no mpanakoronta fa tsy vahoaka mikorota. Maro de maro ny commentaire fa ireny ihany no arahantsika. Tsara tsindrina eto fa efa navotsotra ary efa tonga any Toliara ny colonel Fanapera araka ny fampitam-baovao izay nataon'ny solombavambahoaka sy tendran-drena soloniaiko raha nizara ny oronantsary izay miendrika fanambarana ihany koa ny fampilazana ny vahoaka rehetra fa tonga any Toliara ny rainy Toliara colonel Fanapera taoriny ny tsaranazy teto Antananarivo renivohitra hoy sy tendran-drena soloniaiko. Tsara amintsika ihany mahafantatra an'izany ndao arahantsika kely zany. Androany 4 avril 2025 dia tiako manambara amitsika vahoakany Toliara fa tonga eto a Toliara ray aman-drenitsika baba colonel Fanapera izay araka ny fatatsika fa nisy ny fisamborana azy teto a Toliara ary nisy koa ny fitsarana azy tany Antananarivo. Afaky madiodio moa io babatsika io ary niala tany Antananarivo zahay tamin'ny 4 maraindray tonga eto amizao amienina zao eto a Toliara ka izay no anambaranay antsika nama rehetra vahoaka ny Toliara fa tonga soa eto lahy tsy manay babatsika io ary sorana manokany ny avocat
zay ny asa tsitsapo sorana koa nareo vahoaka ny Toliara zay ny vavako azy sorana manokana koa ireo zay ny karakara azy teny andalany teny henina iaby fikarakaranareo azy na tamin'ny sakafo na tamin'ny fanafodiny hatrany tamin'ny tany Antananarivo zay ihany vaovao tiana ambara amintsika vahoaka ny Toliara hoe miverina somatsara eto a Toliara kolonely Ray Aman-dreny Fanapera. Tsara ihany raha apetraka ny fanontaniana iroso ve Andriamatoa sy Tendrandrena Solony Haiko sa hemotra manoloana izao fanakatsakanana zay ataony OMC ao Toliara izao. Tsy fantatsika zay mety iseho fa raha ny toejavanisy zay ny fanesy toy ny tamin'ny miavatoro dia fantatry ny rehetra fa sy Tendrandrena Solony Haiko dia miroso hatrany mamaky barrage na misy mpitandro filaminana na misy zandary na tsy. Araka izany ho hitantsika miandalana eo ny mety ho fihetsikin'Andriamatoa sy Tendrandrena Solony Haiko fa na dia zany ndao arahantsika ny doka mirakitra ny famorim-bahoaka zay ataony amin'ny 9 aprily zay no zareny tao amin'ny page Facebook ndao ary avy amizay député Behozatsy avy amizay député sy Tendrandrena Solony Haiko zay filoha lefitry ny antermera-pirenena no sady solom-bavambahoaka atsika eto Toliara voalohany avy hanao taditra amitsika vahoaka ny Toliara iabiaby amin'ny alahady fahaenina ny volana april eo an-tokotany malalaka eo anketraky no rendez-vous-tsika iabiaby amin'ny 2 ora sasany tolakandro miavia maro tsika amin'ny fotoana io maro ny raha ho resafa amitsika eto taptananany Toliara makasika ny raharam-pirenena eto a Madagasikara fa indrindraindrindra ny antsika eto ataptananany Toliara eto ho anao izay mahatsapa mangirifiry voageja voanitsindry hazolena miavia maro fa hijanjy anao député Behozatsy zay omena fitenenana isika rehetra zay mangetaheta te hiresaka hamoaka ny hevy dikan'izay hijanjy anao député anaky Toliara iny Godia Azadinoir amin'ny alahady fahaenina ny volana april anketraky eo rendez-vous-tsika iabiaby Toliara eto amin'ny 2 ora sasany tolakandro tongava maro ary fa hiheno ny hetahetanao amin'ny fotoana io ary hampahafantatsanao ny raha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao indrindrandrindra fa ho antsika eto ataptanana ny Toliara eto tongava maro ho antsika zay mpanaraka toedra ramafana ao Toliara indrindra fa ny toedra ram-pirenena raha ny marimarina kokoa dia mahatsikaritra fa tsy ny vahoaka manao fihetsiketsehana am-pilaminana no manakorontana fa ny OMC ny zandary zay manatanteraka baiko no manakorontana ny vahoaka manao fihetsiketsehana am-pilaminana ndao arahantsika indray mandeha ny fihetsiketsehana tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay tao Andaboy izay niteraka fivandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka zay tsy nitondra fitaovam-piadiana vahoaka mandeha amin'ny tanampolo ndao averitsika jereny zany ny olo miaro tanjazana ro samborina ro gajaina ro tifiry io zany tiana hivoaka io mba hampijano anay laha ohatsika misy fa ty staty hainay tompo de olo dahalo enjehny fanjakana olo mpamaky-tsano olo mpamon'olo zay ro enjehy fa tsy olo miaro ny tanjazany ka zahay lahy anatin'ny mangirifiry kasikan'izay raha zay zanajiaky tsy olo masiaky fampasiaha faran'izay olo tsotsa nefa zao ty fanenjea mahazo anay ty firikrimozeny zahay ty firy zahay kabokaboy zahay nefa zahay ne tsy olo maneno fa milahatsy moramora manandaboy iny vely asia bagara zahay saotra tompo eto zany fa lasa biby ny fanahy vahoaka eto Toliara no ny antony amin'ny raha tandrarao fanjakana raha mazinevatsika zany le reto mpanohy sy ny bazy Toliara reto mihitsy zany tsy mampampikorota fa le tena fanjakana zany mandranitse hampikorota ny vahoa hampikorota ny fanjakana zany zahay tsy mila niarana orinasa bazy Toliara sy mila zahay tompoko na ino hijoro raha voatao a Toliara eto zao zahay le fanao sority anay fa vonony zahay tsy hemotra nefa izy ireo fa hanao sorona ny tenany sy hanomezana ny taniny anaovana ny hotetikasa bazy Toliara io raha ny fanambarany o mafisinay averiko indray zahay fa tsy himpoly fa hanao sorony tenanay na vonoenareo zahay ho tifirinareo basy zahay laingao zahay ho maty amin'ny taninay io eo fa taninay io tsy aminanay olo fa hitsinjovanay taranaka ho avinay Allô, allô? Ento ny fanao-kevitra ao. Allô? Efa tafiditra ento fanao-kevitra. Tompo, koloteve hoe avy aty Toliara. Eny tompoko alefa sy fanao-kevitra. Avy aty Toliara fa mizanajiaky maresaky misy satria misy resaky tsaratsara te hapetrako zany
mahakasika volany ano teniny amty aziamato préfet hadraina tamy vaovaonankady hoe tsy ampy anisa le reo mpanohitsy angamba laha ataoko zany le mpanohitsy 3000 personnes ve tsy ampy anisa olo maro mampiseho gny fony ahiaro ny tanindrazany zany de atao hoe tsy ampy anisa mahagaga ny aziamato préfet fa le vahoaky zany fa tsy le hoe le fikambana mihisy ro nanao hetiky tao an-tapoy napapoahana le lacrimogène ka mampalahelo raha manahaky an'izao laha izao tatondreo mpitondra fanjakana ka ia raha mandiniky zay aziamato préfet na dia miaro gny sezinao laha ia jere vankaiky fa olonao anie olo nidodododo an-tapoy any reny ary olo nampiseho gny heviny mahakasiky le autorisation nangatako autorisation mazava ireo olo reo fa nareo ro tsy nanome ka ireo tsy nanome iny zany ka kombe io natao azy ka alafa amin'ny autorisation olo de ampiseho raha manahaky any reny ka mialatsiny azy amatao préfet hadraina mba jerevonareo raha mba ka manao fisarana mitanina fa mba jerevonareo ankaiky no vahoakinareo zahay ary matoa ny mpanohitsy manahaky an'ireo mampiseho gny fony ary fa vahoaky mitsoro tsy mankasitaka ny orinasany base toliara ka mba iangaviatsika ho anareo mpitondra fanjakana foanonareo ny fitondrany base toliara hatao eto toliara le fa foano fongorina zany fa ireto olo reto zany fa mampiseho gny fony fa hamono tena hamono fo hiaro gny tanindrazana masy gny tanindrazana lahy zay lay gny hafatara aminay atoa Andiamatoa ireo mpiasa amin'ny kolo lahy vokaponay zao fa vokaponay fa kana misy hetiky mihitsy zany zanaka ny toliara ty ankasitany orasa base toliara misaotra tompy